ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba tsika revako malalahatra trity zoma fahatelopolo ny volana jolay ity. Ny mofinaina valahatra ho antsika anio araky ny fandalana sambana sekoly lahady dia ny matitoko faefatra andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoa amby roapolo. Matio toko faefatra andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoa amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho nitsangatsangana teny amoron-dranomasina Galili Jesosy dia nahita olona amin'ny rahalahy dia Simona izay atao hoe Petera sy Andre rahalahy nanarato teny amin'ny ranomasina. Fa mpanarato izy dia hoy Jesosy taminy, handeha hanaraka fa ataoko mpanaratolona ianareo. Dia nandao niarato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary raha mbola nandroso izy dia nahita olona amin'ny rahalahy hafa koa dia Jakoba zanak' Zebedio sy Jaona rahalahy izay niara nipetraka tamin'ny Zebedio ireny teo an-tsambo kely ka namboatra ny aratony ary niantso azy amin'ny rahalahy izy. Dia nandao ny sambo kely sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka an' Jesosy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarina. Amen. Ity tantara eto ampelantanantsika ity rehefa malala ny antsoina ny Petera sy ny rahalahiny Andre zany io dia nitsoina koa ny Jakoba sy Jaona zanak' Zebedio. Ity tantara ity dia hita koa amin'ny Luka toko 5:1 ka hatramin'ny 2:10. Saingy samy hafa be ihany lay tantara. Samy hafa amin'ny fitantaran'ny Luka azy, samy hafa amin'ny fitantaran'ny Marka, Matio azy. Misy mahasamy hafa koa kely azy koa aza Marka toko 1. Fa rahantsika moa fa misy antsoina hoe filazantsara synoptika sy mitovy optika fijery. Misy zany ireo filazantsara synoptika, ireo filazantsara telo Matio, Marka sy Luka. Mitovitovy fomba fijery zay dikany hoe synoptika. Jaona dia niavaka tanteraka mihitsy satria Jaona dia saika fampianarana sy toriteny no betsaka ao amin'ny Jaona. Fa ireto filazantsara synoptika ireto koa dia mitantara fitrangan-javatra, mitantara dingan-javatra madingam-piainana maro tao amin'ny fiainan'i Jesosy. Ary dia na izany ary dia samy hafa ihany ireto filazantsara telo eto ampelantanantsika ireto. Ohatra izao fitantaran'izao. Ny olona dia ny hoe tsy ametra-panontaniantsika hoe inona ny marina, inona ny diso, tsy izay loatra. Na dia nanofo taminao loharano ray ary izy ireo dia mety ho samy hafa ataovy hoe samy mitantara ny zavatra nitranga tamin'ny taona 2:7 na tamin'ny 7:7 ny vavolombelona nahatry maso tamin'izany. Dia samy mitantara izay hitany izy, ary samy mitantara izay zavatra nanaitra azy. Misy anindry kokoa ny herin'ny malagasy ohatra, misy anindry kokoa ny herin'ny vazaha, misy anindry kokoa ny fitavozavozany ny anankiray sy ny sisa rehetra. Dia mety ho zavatra na dia mitantara zavatra anankiray azy sika dia samy hafa ny fijery. Na dia zavatra anankiray ary no nitranga, samy hafa samy manana ny izay manaitra azy ny tsirairay. Tsy dia olana loatra koa zany na dia amin'ny fiainana andavanandro ara dia mety hisy fahasamihafan'ny fitantarana. Fa raha jerena ny fototra dia iray ihany. Tsy mifanalavitra mihitsy. Jesosy niantso amin'ny Petera. Zay ilay tantara. Saingy hotsika manao hoe misy fahasamihafany ihany. Inona ilay fahasamihafany? Ao amin'ny Luka alohan'ny jerentsika natao Matio dia nitoroteny Jesosy, be dia be ny olona nanaraka azy, dia nitoroteny Jesosy, dia niditra tao anaty sambo kely ny Petera izy, niataka kely tamin'ny ranomasina, dia nitoroteny nindrana ny sambon'ny Petera zany, ary dia somary niataka kely ny olona zany eny amin'ny plazy eny amoron-dranomasina, Jesosy kosa anatin'ny sambo kely, dia mitoroteny Jesosy, ny olona kosa dia miaino lay toritenin' Jesosy. Rehefa vita ny toriteny sy fampianaran'i Jesosy dia inona no nitranga? Niteny tamin'ny Petera amin'izay Jesosy manao hoe mandahana arotsay amin'ny lalina ny aratonao. Dia Petera nanao hoe anka tsy efa ianao ndray ve nampianatra ny zany efatry ny alina koa nge zay nanao azany fa tsy nahazo fa niodomainy zay dia kanefa no niteninao Petera dia ataoko ihany dia latsaka Petera tamin'ny lalana aratony dia nasotrondro izy. Dia Petera tamin'ny Jesosy manao hoe indrisy mpanompo tsy mendrika na hoe lehilahy tsy mendrika na miala amiko. Dia teo natokany Petera nitenenan' Jesosy manao hoe ataoko mpanaratolona ianao. Eto amin'ity Matio ity dia tsy izay mihitsy fa tsotra be. Nitsangatsangany Jesosy dia nahitany Petera izy dia izy manao hoe andeha hanaraka.
andeha anaraka samihafa ny ataontsika hoe ny sary na asehony matio sy marika sy lioka azafady samihafa matio sy marika no mitovitovy eo fa ilioka somary hafa ny sary asehony momban' jesosy na la image sary anehonan' jesosy samihafa zany hoe amy lioka de zao taoriana ny fahagagana nataon' jesosy de resy lahatra petera zany hoe nisy famantarana nisy zava mahagaga nanaitra ny petera sy ny namany de nanaiky ny antson'i jesosy izy zany hoe petera somary belo petera be famalina no asehony lioka petera be doika no asehony lioka satria be doika dia nanaovany tompo fahagagana mihitsy famantarana vao resy lahatra fa amin'ity Matio 4:7 ty kosa de petera malemy fanahy mpianatra malemy fanahy mpianatra tsy mba be famalina mpianatra tsy mba mpametra-panontaniana koria fa ho aiza fa inona ny dikany mpianatra toy ny efa nana fifatorana manokana tamin' Jesosy mpianatra mora resy lahatra mora be fa tsy mpianatra zay ataontsika hoe mpitady famantarana mpitady pirofo mila fanehoana zava mahagaga mila fahagagana vao manaiky eto zany ny perika mpanao an'io Matio 4:7 antso tsotra de tsotra matetika revako malala rehefa manontany ny katekomena isaky nandray katekomena manao dinika de matetika mametra-panontany katekomena inona ka ina nahatonga anao ho katekomena inona nahatonga anao nahatona tabatra masina de mandrakariva de tahaka ity Matio 4:7 ity tsotra tsy hoe nisy aretina be nge zahay tsy hoe nisy zava-mahagaga manokana ka hoe nanofy de nahita fahagagana na nahita fahitana tsy hoe diso akory zany fa izao matetika de tsotra revako malala aza atao hoe satria tsotra ny etsonanao de tsy antso zay raha mantsy ny olona de mitsara ny fomba nyetsonantsika manao hoe antsy tsy tena antso zany ny anao satria ianao tsy narary be ianao tsy nahita fahagagana ianao tsy nahita zava-mahagaga ianao tsy nahita an'zao fa ny any tena antso satria zange mpisotro toka be taloha de narary de niova fody sy tranony tompa de mivavaka zao tonga mpiandry azao tonga n'zao azao na zange taloha tsy nahita asa mihitsy de rava ny asako rava ny fananako tsy nahana ninina de mibebaka de nahazo an'zao antsonao zany antsonao araky ny lioko zany tsy diso zany fa antsonao fa aza mitsara ny antso tsotra satria mety misy olona mora be mitenen'ny tompo fotsy manao hoe andao anaraka de nanaraka mety be dehibe ny mpitandrina piretra tsy de olona manahirana loatra ny antson'ny tompo azy fa teny foy tamina toriteny tamina fampianarana mety tamina rindrakira koa aza ara-pilazantsara mety nanairan'ny tompo azy tsotra satria malemy fanahy tamin'ny tompo de malemy fanahy amin'ny tompo koa izy tsy de nametraka olona tsy be famaliny fa hotsika manao hoe tsy voatery ny antsonao akory ny marina satria nandalo zava-sarotra tahaka ny petera ianao nitady famantarana nitady zava-mahagaga antso zay tsy edikevitra fa izao ekeo koa fa mety ho tsotra koa ny antso mety ho teny foy mety tsy misy zavatra mahagaga de nanaitra loatra koa aza fa fahatsapatena mangina fotsiny ao anaty manao hoe tompo tokony anao diakona zany rehefa nandrezany toriteny zany tompo tokony ho anao mpandray a zany rehefa nandrezany fampianarana zany tompo tokony anoana zany ny fiangonana tompo tokony anao ampitiavana zany rehefa nandrezany antso zany tsy nisy hoe zavatra sarotra de manahorana loatra tsy nisy hoe fifamalina de manahoraora tamin'ny tompo adevitra tamin'ny tompo fa resaka tsotra fotsiny zay ny antso ry avako malala eto antso tsotra saingy jereo lay antso tsotra mahazatra tsy vaovao loatra amin'ny tany Palestina ny mahita raby de matetika ny raby de manana mpianatra ny mpampianatra zany zay to hoe raby de manana mpianatra saingy zao Jesosy eto dia ny anehoany Matio azy de raby tsy tahaka ny anehoany liokazo loatra any amin'ny ny antsonany petera zany lay fahagagana natao petera nataon'ny tompo tamin'ny petera fa raby toy ny raby ny anehoany Matio azy eto de zereo tsara fa raby hafakely ity miantso ity raby hafakely ino le mahafakely azy ny raby zay nahazatra ny tany Palestina tamin'ny fotoanandro dia
manana mpianatra saingy zao rehefa misy mpianatra manatona ny raby a de zay maheno ny laza n'lay raby izy maheno ny laza ny raby izy ohatra hoe Gamaliela ve ohatra tsy fantatro na Paoly ve ohatra Paoly mo olona nanazay anay izy azy de zao mety manatona azy ny olona mety manatona azy zay mba ampianaro zay mba tario mba atoroy mba ampianaro dia ny olona ny manatona azy zay lina ny manatona azy aty amin'ny tahaka vampitoana antikité io a tahaka andro Sokraty de nanana mpianatra de ny olona manatona azy ry Diogène ry isan-karazan'reo filôzofy tamin'ny fotoanandro ry Épicure ry Platon de ny olona ny manatona azy zay mba ampianaro fa ity raby ity ry avako malala de Jesoa de zao izy no nanatona ny mpianatra ary rehefa nanatona ny mpianatra izy satria ny raby nahazatra ny jiosy tany aloha de zao manatona n'lay raby olona ambony ary de karazadrazany misy entretien mihitsy misy fametraham-panontaniana fa izy ianao fa inona nahatonga nanao an'izao atraiza ny fari-pialalanao nivoaka avy amin'ny fianakaviana ahoana ianao zany fomba fanady adin'ny raby tamin'ny androny Jesoa saingy Jesoa kosa raby hafakely fa nitambany vohitra sy ny mpanarato eny amoron-dranomasina izy no mitady mpianatra izy no manatona amin'ny mpianatra ary olona tsy mieritreritra no ampianarina nampianarin' Jesoa olona tsy niandry an'izany akory olona tsy nanam-pohany zany akory olona tsy nieritreritra ny hoe anana mpampianatra no natsoiny Jesoa zany Jesoa anao ry havako malala Jesoa tsy mba manavakavaka Jesoa tsy mba mifidy ny sokajon'olona ambony ihany fa tia ny olona rehetra ary Jesoa tsy mba miandry nantonina fa Jesoa manatona anao hoe avianao ampianariko fiainana avia toroko anao ny lalana sy fahamarinana zay lay rabinao zay le Jesoa fa zao rehefa ko malala mbola nahazatra ny raby tamin'ny androny Jesoa ihany de zao tsy vitany hoe izy no mifantina fa izao tsy izy ihany no antonina fa izao koa ny Tora ny boky ampianarin'ny raby ny Tora ary reto mpianatra Jesoa ika nanana maki teny raha fe tsy sahirana ary Petera ny mpandinika ny mpivaofy rary de mahita fa nahy Petera ary tsy nahiteny grika akory tsy nahavita nanoratra teny grika akory Petera fa imarika no sekreterany Petera i Paoly navaram-pianarana Matio avaram-pianarana fa i Petera mpanarato mety manambatra sy manala ny farafahabetsany ny Petera mpanarato izy ko no zany de zao tsy nampiasain'i Jesoa ny Tora zany hoe tsy de tena fa ampianarana zay manokana mihitsy ny ampianarany ity Jesoa ty ny tenin'Andriamanitra iainana tsy ny atotana fahalalana savoara hoana anao miteny frantsay ny finoana de tsy atotam-pahalalana savoara ohatra tsy hoe ratsy akory ny Tora fa hafa mihitsy ny fampianaran'i Jesoa ny fiainana ny ampianaran'i Jesoa de gaga ianao fa tamin'ny alalan'ny fampitahana fanoharana zany ny nampianaran'i Jesoa ny mpianatra raby hafakely Jesoa ry havako raby mampianatra ny mpianatra ny fiainana fandraisana amin'Andriamanitra ary zay ny tiany tompo ao an-tsainao raha mandray an'i Jesoa tompo sy mpamonjy ary mpampianatra ianao de ampianarin'i Jesoa anao ny fahaiza miaina ny fahendrena ny fitondratena tsara hoe inona moa no antom-pisinao inona ny dikan'ny fiainanao ny fivavahana kristianina mandrakariva ry havako malala de everin'ny olona fa fahalalana be satria hoe teolojia iny tokoa teolojia izy mazava ho azy ilaina ny saina fa tsy zay ihany a fa ilaina ny finoana aloha zay ny fiaina kristiana ary ny farany mampiavaka ity raby ity Jesoa zay asehoan'ny Matio eto zay niantso an'ny Petera de zao raby tsy mba nisy diplôma tsy mba nisy mari-pahaizana nahazatra reo raby tamin'ny andron'ny Jesoa reo fariseo zay nampianatra mpampanola-dalàna sy ny sisa rehetra de namme mari-pahaizana vitany fianarana namme mari-pahaizana ary de namme laharany isan-karazany mihitsy tahaka zao ianao tahaka andro Paoly mpahay lalàna ianao mpanorata-lalàna ianao mpandika lalàna ianao mpanao hevitenin'ny lalàna ianao sy ny sisa rehetra reo sokajana asa maro samihafa fa ny mpianatra Jesoa ry havako malala tsy mba nomeny mari-pahaizana
nahoana ary jesosy ny tsy mba name mari-pahaizana ny afaraby inona ny mari-pahaizana ny meny jesosy ny mpianatra inona ny mari-pahaizana ny meny meny an'ireo mpianatra ireo de zao izy manao hoe ny ahafantaran'ny olona ny mari-pahaizana ahafantaran'ny olona anareo fa mpianatra anareo de ny fifankatiavana zany ny mari-pahaizana ahafantaran'ny olona fa mpianatra anareo ny mari-pahaizana ahafantaran'ny olona fa mpianatra anareo de ny fanetretena anareo ny fahaizana zay hoentinareo mandresy lahatra ny fanamasina no ametraka zany eo aminareo tsy fanananareo zany le fahaizana ary satria tsy fanananareo de tsy mahazo mireare amin'ny fahaizanareo nareo fa ny fanamasina no ametraka ny fahaizana eo amin'ny vavanareo ka tsy ahafahanareo mireare no ny fahaizanareo satria tsy anareo le fahaizana fa ny fanamasina fa neny raby kosa de ny mena fahalalana sy nytofana fahalalana reo mpianatra de ny reare tamin'ny fahalalana izy satria heveriny fa azy lay fahalalana no heveriny fa voafehan'lay fahalalana de ny reareny am'zany izy fa neny jesosy tsy navelany reare izy manao hoe ny fanamasina no nametraka ny teny eo amin'ny vavanao ny fanamasina no andresy lahatra ny olona zay miainao anao ny tenin'andriamanitra zay apetraka eo aminao de zao ny fanamasina no nazava azy ny dikan'zany tsy anao le fahaizana tsy anao le fahalalana tsy anao koa ny fampianarana fa ny fanamasina no zany tsy mahazo mireare am'izay tsy anao enao zany ny mari-pahaizana ampianarany jesosy riavako marary de izan'zany tsika fiangona fampitona kehitriny amin'ny lafiny ara-ponona riavana zany natogan' jesosy zay natogan' jesosy natogan'ny paoly ny teny manao hoe ny adalany zao tontolo zao ny fidin'andriamanitra mba hampahamenatra ny endry riavako malala lay jesosy anao lay rabinao lay mpampianatra raby hojaona lay mpampianatra tantarainy Matthieu eto de zao raby te hanofana anao ho mpanaraton'olona tsy raby ampireareanao amin'ny fahalalana fa raby te hitaona anao te hametraka anao fiasana velona amony tsy fanahin'olona ny kristianina riavako malalange ny raha in'andriamanitra amony tsy fanahin'olona rehefa tonga amin'ny fanjakan'andriamanitra ianao ka iona amin'ny tompo de ametra-pahantaina aminao ny tompo fanahin'olona firy anaka ny voatorona ny voatonanao tao am' jesosy de itenanao manao hoe na ny zanako aza tompo tsy tongako teto aminao akory na ny tenako ara tompoka efa saika tsy tonga teto aminao akory maika moa fa mpiara-miasa tamiko ny kristianina riavako malala de natao mpanaratolona tsy amin'ny alalan'ny fahaizana mampahalalana zay zava-dehibe ilayntsika ny sainana atsika fa zay mahatonga antsika mianatra okakolo azava fa mivavaka atsaintsika ho paoly fa izao ny fiheveranao fa ampy zany na ny fiheveranao vavahana kristianina de fivavahan'ny saina sy ny fahalalana de zay ny ahitsiny jesosy eto zay no ahitsiny Matthieu nytoitatary ty hoe tsia jesosy ny finoana no ivo ny fampianaran'i jesosy no zany de zao ametra-pahantaina aminao ny tompo ary raha mpanaraton'olona ianao satria anao nananan'i jesosy mpandray fanatran'ny tompo firy reny olona voataonanao amin'ny tompo hoe mba firy mba nahataona ve ianao sa tonga am'ilay hira ny fara raha mamonjy manao hoe de tsy nilazainao tao amiko mihitsy kosa ve niara-ny asitsika niara-ny anatritsika niara-ny lalaotsika de tsy nambaranao tamikory jesosy tsy nambaranao tamiko kory hoe aizy ianao jesosy tsy nambaranao tamiko kory ny famonjena tsy nanaraton'olona ianao de very ary any amparany any ho ty tonikiry ty de isy olona ikikika mafy teny hoe very satria tsy nambaranao tamiko riavako malalo vatranao ve olona niara-ny asa taminao olona ny fanolobodindrina taminao olona namany fisakaizanao fahazaza tsy niteneninao akory hoe raha izah ianao mba mivavaka raha izah ianao mametraka ny fiainanao ampelantanan'andriamanitra raha izah ianao mino an' jesosy andramo hoe mba mivava andramo hoe mino ny tompo saingina ny lasan'ny tompo aminao hoe raha manao zany ianao ny sisan'andriamanitra aza mietrehitra manao hoe ny fahaizanao na avitanao mahatonga an'ilay olona mino tsy aza mietrehitra hoe ankapasitera nge nianatra an'io hoe tsy riavako malala mpanarato eto nasainy jesosy fa manana adidy ianao anarato zay olona manodidina anao anarato azo tonga ho an' jesosy tsy mila teny lavo zany tsy mila teny ty tsy mila teolojia de manahoana ny fotoamana ny olona riavako malala fa hampahafantaro azy ampitiavana rehefa miresaka aminamanao ianao teneno aminy sosanatri very izy satria tsy nilazainao aminy ny marina ary sosanatria nadinany tompo anao hoe to nandalo teo ambany masonao ngeranony telo taoninareo ny ray birao nefa tsy nitenenanao mihitsy izy hoe
ianao kristianina sambatra ianao manana an'andriamanitra folo taona ianao mifanerasera taminy nefa tsy voatononao tamin'mihitsy akory fa fiainan'andriamanitra riavako malalo anatana antsika nge andriamanitra de hiteny venao manao hoe tompo nalemy loatra tsisy tonga koeto na ny zanako na ny vadiko tsisy tonga keto anatrehanao tsisy vovonto sanatrindranny fa za rery riavako malalo ny famonjenany olona marina fa tsy miankina amintsika fa miankina amin'andriamanitra sy ny fanapaha-keviny ihany fa zao kosa manana adiditsika anaratolona manana adiditsika apafantatra amin'ny olona fa fiainana Jesosy ary ny fanaratona olona ty ho tenenin' Jesosy io tahaka ny nanaratony any Petera tsotra hoy Jesosy andeha anaraka zay ny modely tsara indrindra tsy voatery olay tsy voatery ho mpanao fahagagana tahaka ny lika ianao va afaka hitaona olona tsy voatery ho mpanao zava-mahagaga sy mihezinezina tahaka an'izay Jesosy tantarainy lika ianao va hataona olona fa miteny tsotra tahaka ny tarihinan'i Jesosy hoe azo atao ange zay nydikan'io tantara io azo atao ange ny mahatonga olona mpianatra Jesosy amina teny mamitsotra amina teny malefaka tsotra amina fitaomana tsotra azo atao zany ho Jesosy zay nydikan'io mandehanaka mba manaova toy izany ko tsy voatery hoe fa agagana na iandahateny na izava mahagaga ianao fa betsaka ny olona riavako malala azon'ny Jesosy voataonan'i Jesosy amin'ny teny mamy amin'ny teny fampahirezana tsotra mandehany ianao mba manaova toy izany ko ivavakytsika tompo misaotra anao zahay fa asehonao fa tsy anay ny fihetsoana fa anao ary ianao no maneho zay endrika isehon'ny antsonao na tsotra na sarotra na mora ary dia asehonao aminay fa betsaka ny mpanomponao manona ny antsonao amin'ny fomba tsotra amin'ny teny malefaka ataonao amin'ny teny fampanantenana ataonao amin'ny fanomeza tokomenao tahaka ny antsona ataonao tamin'ny Abrahama fa izay ary tahaka ny antsona ataonao tamin'reto mpanomponao reto manome teny fikasany ianao de mino zahay tompo ataovy retsy lahatry ny teny fikasana mpanantenainao zahay fa raha manaiky ianao manona ny antsonao de tahinao tehirizinao tompo efa mpandray fanasany tompo zahay efa pino zahay efa mahafantatra anao zahay de ataovy manaratolo zahay ataovy tonga anay eo aminao koa ny namanay ataovy tonga anay eo aminao koa ny mpiarabelona aminay mampahirizana tompo hitaona azy reny ampitiavana ampahatsorana ho anao mba hiara-mifaly zahay eo amin'ny fanjakanao rahatry zay ka afaka hiteny manao hoe tompo indreto zahay sy ny zaza zay nomenao anay indreto zahay sy ny mpiray tanin-drazana aminay indreto zay sy ny mpiarabelona aminay mby eo aminao Andriamanitra tehirizo zay tompo meherim-panahy sy fahazavan-tsaina fahendrena fahalemem-panahy sy fitiavana ahataona ny hafa ho anao misaotra Jesosy